panjakana reny mialatsiny aminareo zany nongana angiara valomana nanongana angatsonary mampiana hainay io politika natao eto ary mbola piasa vola koa natao to hainay fa le miarabatsika jiaby anaraka ny chaîne vaovao malagasy ny makasikasika raha politika ihany manko no zaraintsika eto tsy androtraka kadida ifanina marika ravalomana eto Antananarivo renivohitra ny vovonana ny collectif ny malagasy noho ny fahitany fa izy no tsara toerana indrindra handresy amin'ny fitianana io araka ny fampitam-baovao avy amin'ny midi Madagasikara. Ny collectif ny malagasy tsy androtraka kadida zany mihitsy satria efa hita fantatrareo no holany ho fidian'ny vahoaka ny Antananarivo ary nanamafy ny teny ihany koa manko filoha marika ravalomana aza miahiahy efa miomana sy vonona aho amin'ny lafiny rehetra ho fiatrehantsika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina Antananarivo izay ary mbola nanamafy manko izy fa amin'ny firotsahany kofidiana ben'ny tanàna izay ny tao-trano tsy efa nirery ho izy ka tsy amin'ny alalan'ny tia mirery ihany no irotsahany fa amin'ireo antoko sy fikambanana maro samihafa satria Antananarivo zany tsy any antoko tokana na anoro tokana aza miahiahy izy nareo fa vonona tsara izy amin'ny fiatrehana ny fifidianana ben'ny tanàna zany nanamafy ihany koa manko ny solom-bavam-bahoaka sy tena andrena solonaiky voafito tao toliara voalohany firenena efa mahantra sy mandohalika ity Madagasikara ity ka aoka tsy hisy ny sakatsakana sy fingapingana ataon'ny mpitondra amin'io fifidianana izay ho avy io samy tianavitra ny Madagasikara daholo ny olona ka aoka halalaka ny safidiny olona ary efa nyteny ihany koa izy fa hoe efa mampiseho porofantsika président Marika Ravalomanana tamin'ny nitantanana Antananarivo fa nadio sy ny lamina tokoa koa aza omena olona tsy mendrika ny kapitalitsika io zay ny faneho-kevitra nataony sy tena andrena solonaiko ary naneho-hevitra ihany koa izy mahakasiky ny deuxième liste tamin'ny solombavam-bahoaka teo i Tony Perkins izay nisamboriny ireo gendarme miaramila polisy izay nanao kagoly tamin'ny maraina be manko tonga ireo gendarme tany filaminanareo hatramin'izao nefa tsy hita popoka ity lista solombavam-bahoaka ity nefa araka ny vaovao miely dia noho ny fitenenana faneho-kevitra mahakasiky ny vary simba izay noentiny avy ana Ibotry avy any Mazenga handeha Toliara no nantony nanamborana azy izy manko afaka madiodio taorian'izay nefa dia tadiavin'ireto mpitany filaminana indray izy angamba ho avy ny fifidianana ben'ny tanàna satria siosion-dresaka dia hirotsaka ho ben'ny tanàna ity olona deuxième liste ny solombavam-bahoaka sy tena andrena solonaiky ity sao de lahy mitovy amin'ny ka ny ben'ny tanàna tany a Tigo na Tsiranana izay nanana fikasana ihany koa hirotsaka solombavam-bahoaka nefa akanjo nefa lasa voasambotra izay tadiavany zareo dossier araka hitantsika manko teny fampidirana teo ireto mpitondra fandrakana reto rehefa maneho hevitra na mazimazimba tsy manara-dalàna dia tsy atao ninina satria hanjareo ny lalàna araka hitantsika manko ny faneho-kevitra nataon'ny député solombavam-bahoaka naivina Orodina hoe izy mirehareha anisany fa nanongana filoha Marika Ravalomanana sy Hero Jornary Mampianina anisany reharehary zareo zany fanonganam-panjakana zany itsandanana koa zay ireto mpanoana na fitondram-panjakana reto hitantsika manko zao tsy hay hoe aiza ho aiza ny position an'ity Rina Rakotomanga ity araka ny faneho-kevitra atao manko miely amin'ny réseaux sociaux fa hoe ohatrany miataka ary tsy hanao merci intsony président i Rina Rakotomanga ity zany hoe efa tafasaraka amin'ny filoha andrajoela manko izy amin'izao fotoana izao ary misy faneho-kevitra koa nataon'ny fanirisoerana efa mahakasika Rina Rakotomanga ity trosa izay moapapana izay mitetina 102 444 euros na 512 millions 220 000 d'ariary ny trosan'ny Rina Rakotomanga tamin'ny fandefasana entana na Mada Group azy tamin'ny Madagascar Airlines nanomboka février ka hatramin'ny décembre 2023 ny talohan'io tsy verana hay moa zany alefa bojo ireto entamben'ny Mada Group azy reto rehefa mandefa fa tsy mandoha vola eo ny akory iretsika fa nohokevitra izay nataony sy tena andrena solonaiko sy filoha Marika Ravalomanana izay ary izay ihany koa no afaka anjaretsika eto azadino hatrany tompolay sy tompoko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afahantsika matsatsara zavatra izay
izahay atao fivondrona ny mpanoana ny filoha Marc Ravalomanana eto Toamasina dia manao zao fanambarana zao amin'ny mareny vohitra Madagasikara n'Antananarivo izay hitambaran'ny malagasy rehetra manirana ny nosy. Izahay dia mankasitraka feno ny firotsahan'ny filoha Marc Ravalomanana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo mba ho fanarenana indraindray ny vohitra Madagasikara izay efa ao anatin'ny fampitehana tanteraka. Midera ihany koa izay fihetsika mampiseho fanetetena sy fitiavan-tandrazana feno aseho noho ny fitiavana ny malagasy zay. Ka eto ampamaranana ary izahay dia tsy mankasitraka ny sakatsakana amin'ny endriny rehetra ny firotsahan'ny filoha Marc Ravalomanana ho fidiana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo satria efa nahazo ny fankatoavana izany tamin'ny firotsahana kandida ho filoham-pirenena tamin'ny farany teo. Natao teto Toamasina androany fa 4 ny volana Aogositra 2024 Masina ny tanindrazana. Nanambara nisy olombavambahoaka Randriana Solonyaiko fa manana pirofo amin'ny zavatra nolazainy ny lisitra faharoa tamin'ny fifidianana ho solombavambahoaka ka nisamborana azy ho omaly maraina io hoy nisy olombavambahoaka sy teny Randriana Solonyaiko. Sotasota politika no ataon'ny fanjakana izay miezaka mamboly korontana eto amin'ny firenena fatsy ny fanoherana velively ho hatrany ny fanazavany. Tsy ara-drariny ary tsy azo ekena ny fihetsika toy izao satria mbola tahotra amin'ny fifidianana manaraka no anaovana sotasota ho hatrany ity solombavambahoaka ity. Ka nisy vary avy any Majunga izy izy Tony. Rehefa tonga tao Toliara no entiny botsy ireo vary ireo dia nanao témoignage le mpitondra an'le botsy. Amiko ao ara le témoignage io fa apetrako ao am-pazoko. Hoe zahay nitondra an'ity vary tsy normal. Tahitra am'izay Tony nijery an'le izy, aiza le izy. Dia nalainy Tony le vary. Dia misy exemple an'io vary io tonga eo. Dia nilazaina am'izay moa hoe tsy marina zany. Ka fantaniana mipetraka. Fa maninona mpitondra reo botsy reo no nanao témoignage. Sasasasany mpitondra botsy reo hoe nitondra vary tsy normal zay fa vary maimbo. Ka izay no fampikorotana ny Toliara. Ka fantaniana mipetraka dia zao. Tena resaka vary ve no isamborana ny Tony sa fantatra Tony fa ho candidat ny firaisan-kina zay hirotsaka ho ben'ny tanàna. Anana koa le video mpitondra an'le botsy zay nanao témoignage. Ary tsy hitako inona tombontsoan'io olona io hanao témoignage hoe mba nalahelo ny Toliara izy. Ananako le video. Fa tsy resaka zany izy io fa fahitako azy dia resaka hiblokena any Tony fotsy satria atahorana izy. Tsisy manatombotsoa fikorotana n'ity firenena ity. Fa fifidianana io alao ny vahoaka no hitsara. Natao fifidianana filoham-pirenena, natao koa fifidianana député. Zay vona ilatsaka, alao vahoaka ny hitsara. Fa tsy kapakapaina alohan'ny fotoana ohatran'io tsy mety zany zavatra zany. Fa firenena raha manana tia foin'Andriamanitra ho nosy isika ary tsy nataon'Andriamanitra hiady amin'olona hafa. Maninona tsika hifamonina ato? Firenena fefa mahantsa ity. Firenena fefa mandoalika ity. No lasa tsika indray koa no créer zavatra. Na ny vola hoentiny ankizy, hoentiny hividianana fitaovana ankizy, tsisy. Atreto, raha ny vaovao dia mbola tsy fantatra ny toerana nametrahana any Tony Perquin. Fantatra ihany koa fa anokatra fanadiadiana momba ity raharaha vary simba ity ny solombavambahoaka Randriana Solonyaiko. Ankoatr'izay mahakasika an'Antananarivo manokana dia mazava fa ny filoha Marc Ravalomanana no kandida ny fanoherana. Tsy azo ekena ny fikasana mety anakatsakana ireo kandida ny firaisan-kina toy ny zava-misy atao ao Toliara voalohany ho hatrany ny fanazavany. Satria manko mahatonga saina ihany na reny taratasy na rehefa ny DG ny impôt iny. Tsy efa misy olona ndray koa ao teo sakana. Ary tsy iza moa izany fa i président Marc Ravalomanana
tiany zareo sakanana amin'iny taratasy iny de endraiky enjehana hoe ianao fa efa nirotsaka fanenjehana atao mpitondra efa nirotsaka filoham-pirenena ianao fa maninona ianao no ampidina ny tenanao aty azadino re tompoko kapitalin'ny Tananarivo antsika vahoaka malagasy rehetra ka kapitalitsika io zany omena olona tsy mejika tsy zaratsika misy olona mejika filoham-pirenena vonona indray izay fa efa nampiseho profo milaza amiko ianareo iza ny merana Tananarivo hatry zay nandritra zay 20 taona zay nahavita mihoatra ny vitany président Marc Ravalomanana mbola tanora kely tam'izay ary mbola judoka tam'izay mbola athlète nahita zahay taloha tena nosibe ny inana ny teny taxi brosy nadio tsara niova Analakely niova tanàna rehetra niova iny amin'iny misy an'iny semisely iny niova ny anadio tsisy tsitako olona nahavita hoe raha tena hoe ho image ny kapitaly io miantso ny vahoaka malagasy hosarotiny amin'ny demokrasia ny solombavambahoaka sy tendrany nasolony aiko izay nanamafy fa tokony azo irotsaka ofidiana avokoa ny rehetra ka anjarany malagasy isaky ny komina no misafidy izay ola heveriny fa hitondra fandrosoana ho an'ny komina misy azy fa tsy ifampisompatra tahaka ny misy ankehitriny io manana andraikitra feno amin'ny fanarenana n'Antananarivo ireo solombavambahoaka matsapa ary mahita sy mahalala ny fahoriana iainan'ny mponina eto amin'ny renivohitry Madagasikara izy ireo tsy maintsy apetraka ny lamina rehetra ahafahana manatratra ny tanjony dia ny fanarenana indray an'Antananarivo ao anatiny asa miaraka izay ihany koa no ahitana fahombiazana sy hitondra vokatra mivaingana anatrarana tanjony ho ny filoha Ravalomanana Marc androany raha niaona tamin'ireo solombavambahoaka lany teny anivon'ireo boriboritany enina eto andrenivohitra fionan'izay niompana indrindra tamin'ny fandinihan'ireo mpanolotsaina afaka natanteraka miaraka ny asa ny zavatra tena niresahanay teto dia ny fanapahan-kevitra zay noraisiko tamin'ny 20 volana aogositra lasa teo hoe irotsaka ho candidat ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia reto député enina menada reto manana ndraikitra lehibe dia lehibe mihitsy amin'ny fampelezan-kevitra sy amin'ny asa atao eny amin'ny boriboritany misy azy avy eny hitanao tsara fa le fifidianana zay atao amin'ny faraiky amby folony volana desambra eo tsy hoe ny ben'ny tanàna irery fa miaraka amin'ireo mpanolotsaina zay tena manana ny maizy azy tokoa satria izy malala sy mahafantatra tsara ny zavatra misy eny amin'ireny fonenana misy azy ireny ka dia ndreto ianareo ena menada ampalalako amin'ny fomba ofisialy fa hoe tapa-kevitra aho fa ho candidat irotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ireo mpanolotsaina zay raha tsika mandiniga sy mijery miaraka ny zavatra andakiray tsy hoe amin'ny alalan'ny tim ihany no mirotsaka fa amin'ny alalan'ireo atoko sy fikambanana maro samihafa satria Antananarivo zany tsy petrahan'olo tokana zany na nitokotokana fa tsy maintsy mifarimbony tsika toatrano tsy vita mirery satria anarina sy amerina indray ny asiny zany Antananarivo zany tsika ka dia tena faly miaraka amin'izy ireo eto dinikasa moa nataona eto fa izy ko rehefa avy eo mbola ifampidinika amin'ireo lay mpikambana rehetra any amin'ireo boriboritany misy azy aby ireo ka dia manambara ary aho amin'ny fomba ofisialy averiko indray fa candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsy maintsy atao zany efa ao anatin'ny fikarakarana natota taratasy rehetra ilaina amin'ny firotsako fidiana ny candidat Ravalomanana Marc amin'izao isan'ireo taratasy naseho nandritra ity fotoana ity ny taratasy ketra izay isan'ny taratasy notakiana taminy ihany koa nandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena ary ara-dalàna tsara azo antoka ho ny fanamafisany fa izotra araka ny tokony ho izy fa tsy hisakana amin'ny fanomanana ireo antota taratasy rehetra ka hampandavirary ny fifidianana tsy tokony hororisaina ihany koa ny vahoaka momba izany dia mahakasika indrindraindrindra ny filatsahana zany ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia reto aby ny zavatra ilaina satria efa mivoaka zany zao ty le fanambarana dia toy zany indrindra ny any amin'ny seni efa nandalo tany dia ndresaka taminy dia meny akoa reo le didy mandalana sy décret mifehany zany fifidianana zay ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina zany dia ity koa tany amin'ny fisika nangataka an'ilay certificat de régularité fiscale aho dia ity zany zao le azoko tamin'ny volana septambra tamin'ny
telo amby roapolo sy roa arivo ohatran'ity koa ny zato ilaina ty zareo etsy ty mino sy manana tena aho fa ho vitantsika tsara ty ary izotra somatsara ny fividianana fanavotam-pirenena ny Imasoana zao fa tsy fitiavam-boninahitra iraisan'ny malagasy rehetra amin'ny Antananarivo ka ny fanarenana azy no laram-pamehako ho iatran'ny Flora Valomanana. Tsy maintsy averina ny fanarenana ny Antananarivo na ny fary mba hitondra vokatra azo sapaitanana ho an'ny mponina eto an-drenivohitra manoloan'ireo olana sy sedra maro lafy iainan'ny mponina ho iatran'ny Flora Valomanana marika. Iary ianareo voaka malagasy azy agaga ihany koa indrindra ianareo eto Antananarivo milaza hoe ianao ve fa président dia lasa indray manao be ny tanàna tsy hafahafa ve zany tsy hafahafa zany be da be reo président tany aloha tany Brésil tany amin'ny terakafa tany Philippines betsaka mihitsy tany ivelany teto amintsika koa misy ireo efa président dia lasa nanao député betsaka tsy manino zany rehefa fanimpolona zay ny atoko hoe tsy amboadidy fa zay mbola tandrify ahy aminy raha mbola misy foana ny fotoana iainana dia tsy maintsy atao zay ny fanany didy de ohatran'izany koa nareo tinge tsy haingitsaingitra fa tena fanasoavana ampiarabelona hitanareo fahoriana tsy fijaliana mahazo ny olona eto vidim-piainana tsy zaka antsony ny ankizy tsy afaka mianatra ny rano tsy mandeha ny jiro ny loza tsy maintsy hiatika an'izany tsika ka dia mampana tena nareo izahay fa tena nao araka sy aza tao miaraka amin'ny mpanolontsaina ndresako miaraka nreto solombavamboaka reto fa tsy reto ihany fa solombavamboaka hafa ihany koa tena atsona ifarimbana anatanterantsika fanarenana Antananarivo fantatrao tsara angamba fa tamin'izao be ny tanàna Antananarivo tamin'ny ray sy roa arivo dia efa misy n'le natao hoe fanarenana Antananarivo renivohitra dia averintsika indray zany zao zay tsy maintsy harenana Antananarivo tsy maintsy ampiseho ny maizy azy tanàna mahafinaritra tsara be ty olona tena endo be no leto malala ny tokony ataony. Araka izany dia io kandida ho ben'ny tanàna eto Antananarivo ny Flora Valomanana marika ny faraika ambin'ny 10 Desambra ho avy izao ary efa miomana amin'ny fiatrehan'izany ihany koa ireo solombavambahoaka enina lany tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara teto an-drenivohitra tamin'ny sambato mavesatra avokoa. Miantsony amin'ny firaisan-kinany rehetra ireo olom-pirenena tsy sakanavaka izy ireo anatrarana ny tanjona dia ny fanarenana ny renivohitra Madagasikara.